Ya zay ny amin'iny fa tamin'ity andro anty kosa dia noraisy ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina ty tsy amin'ny lapam-panjakana iavoloha ny filoham-pirenena komoriana Inkililo Douanine niompanabetsaka tamin'ny fiara-miasa eo amin'ny firenena roa tonta moa ny diniky ireto filoham-pirenena ireto nandritra izay fotoana izay. Lafiny maro no ndresahan'ny filoham-pirenena komoriana Inkililo Douanine sy ny filoham-pirenena malagasy Rajaonarimampianina nandritra ny fionan'izy ireo tamin'ity hariva ity teny amin'ny lapam-panjakana iavoloha. Anisan'izany ohatra ny fampiroboroboana hatrany ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta ho an'ny vahoaka roa tonta ihany koa. Eo amin'ny lafiny ara-politika dia isy ny fanavaozana atao amin'ny accord cadre général de coopération izay nosoniavana tamin'ny taona 1997. Isy ihany koa ny fanasiana ny commission mixte de coopération eo amin'ny firenena roa tonta. Cette visite raffermit les liens historiques, les liens d'amitié, les liens de coopération qui unissent nos deux peuples, nos deux pays et marque aussi la volonté de redynamiser nos relations pour œuvrer ensemble pour une nouvelle étape de notre partenariat économique, culturel et social mutuellement avantageux pour les deux pays. Pendant cette visite, nous avons eu l'occasion de faire le tour de différentes questions importantes, aussi importantes les unes que les autres, de nos relations, dans le cadre de nos relations. Nous avons pu parler d'un accord qui existe entre les deux pays, ou je dirais même différents accords qui existent entre nos deux pays dans différents domaines, et nous avons trouvé la nécessité de mettre à jour ces accords dans le cadre d'une relance et de la mise en place de la commission mixte entre les deux pays. Nous sommes engagés. Eo amin'ny lafiny ara-ekonomika sy varotra indray dia isy ny fampiroboroboana fifandraisana ara-barotra sy ny famatsiam-bola eo amin'ny Madagasikara sy Komoro ka isy ny famoahana ny antsoina hoe fifanarahana ara-barotra hanamorana izany. Ary ho an'ny lafiny ara-pitsarana dia isy ihany koa ny fanavaozana ny accord bilatéral eo amin'ny sehatra izay.